tsy fialam-bolony Pasika. Faly miarabanao indray tonga soa atao anatin'ny fandaharana ny Atanorandro anarazana koto miaraka aminao. Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Pasika moa tsika amin'izao dia betsaka ny zavatra mitrangeny hoe Pasika revi-be, Pasika fifandonan'ny samingeza, Pasika karazana tsisy dikany hafahafa be ilay zavatra teneny eny amin'ny afisy eny nefany tsy izany no atao hoe Pasika. Izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa voavony Kristy Pasika ho antsika. Izay zany ny dikany hoe Pasika fa tsy hoe donan'ny samingeza. Inona koa hitanao eny amin'ny afisy eny an-dalana eny ilay izy zavatra tena tsisy idiran'ny Baiboly mihitsy satria ny atao hoe Pasika moa zany dia fety kristiana zany hoe Jesosy Kristy no ivony izy nomena voninahitra ao anatin'ilay izy. Ozy izy koa ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy misy raha latsaka ozy izy dia tsy misy famelan-keloka. Misy resaka famelan-keloka zany ao anatin'ilay hoe Pasika hoe voavony Kristy misy raha latsaka misy famelan-keloka zany nefa gaga ianao hoe rehefa eny dia tena izahana contournena mihitsy n'ilay izy lasa tsy famelan-keloka fa fanaovana eloka fanaovana karazana fahotana be dia be ny atao eny revirevy fanaovana zavatra mamofady fandehandehanana fitsangatsanganana zany daholo ny alefa ny devoly am'le événement satria tiana ho takomana mihitsy ny Jesosy le ivon'le événement. Manarak'izay koa ianao mahita an'ireny efa hitantsika moa reny afisy reny efa ataony hoe mipozin'ilay olona moa zany dia gaga ianao hoe ahoana ary ny pozin'ity olona ity ohatran'ny ratsy be zany ohatrany manao nampozy vulgaire be tsy manambany satria matetika moa ohatr'izay ny olona rehefa tsy manana ny fanahy masiny fahamarinan'izay dia rehefa ao anatin'izay dia tena izahana takomana foana hoe Jesosy ny anton'ilay izy. Ka androany ianao mila mahafantatra hoe tsy fetifety tsy sotrosotrona tsy fanaovana video débauche tsy fanaovana tournée anatoka ny Pasika fa Jesosy no antony. Ataovy izao fahatsiarovana azy izy raha au lieu de hoe fandraisana fanasan'ny tompo dia tena atao mihitsy hoe ka ahoana ny anaovana mamo tonga dia plan fimamona plan fandehanana any amina toerana tena hoe feno toaka zany daholo isaky ny hoe Pasika zany ve dia zany no atao fa androany ianao mahafantatra hoe non Jesosy no antony Jesosy mivony Jesosy no tokony homena voninahitra satria ny Pasika dia hoe izay Jesosy izay hoe maty noho ny fahotantsika dia nitsangana tamin'ny andro fahatelo izy mba hananganana ny fiainantsika koa izay ny antony ny ivony filazantsara Korinthiana voalohany toko 5:1-7 ka hatramin'ny 4 izy manao hoe ary izao zavatra izao izy natolotra anareo voalohany ozy izy dia maty Kristy ozy izy noho ny fahotantsika ary nalevina dia nitsangana tamin'ny andro fahatelo indray dia noho izany izy no tena antony ny filazantsara izy ny antony io Pasika io fa aza mety apadona amin'izany ianao na ianao mbola andeha koa hoe inona mbola antaniana zany hoe aiza ny programanao tsy efa fantatra ve zany hoe inona ny programanao amin'ny Pasika andeha ho any am-piangonana zany ny antony ny programako voalohany fa tsy hoe andeha hivoaka andeha hitsangatsangana tsy manakana anao akory tsy ala voly fa kosa hoe iza ny tokony priorité inona ny tokony apetrako voalohany inona ny tokony homeko voninahitra ao anatin'le événement. Hainao zany zao hoe raha ohatra ozy izy ianao hoe ka nena ohatra mbola nisy promitsy ny entre nay mpinamana hoe zay zao andehanao campement ary ohatran'izao dia inona ny ataonareo any dia Jesosy be zany tena ivony any dia andeha ho ary amin'ny toerany ry fa fantatrao zao hoe asany devoly ny ao ambadika reny asany devoly ny tiany atao amin'ireny satria tsy fantan'ilay izy manasanao koa anaraka ny fandaharana fantarony marina zay manazava misy kokoa mahakasika an'izay Pasika izay tena azavainy hoe ohatr'izao ilay izy tany amin'ny testamenta taloha tany amin'ny Exodosy toko 12 any andininy faraka 12 ka hatramin'ny 12 tsy teny lavanao fa hoe fandalovana ny Pasika dia avy eo ny amin'izao moa ny amin'ny testamenta vaovao moa tsika amin'izao hoe fa voavony Kristy Pasika ho antsika izay zany no tena anton'izao Pasika izao fa tsy hoe kristiana ianao tanora ianao dia mbola andeha hamonjy fety zao tola ihany ny alehanao tsy kristiana ianao zany sao dia tsy fantatrao akory le dikany hoe kristiana hoe mpanaradian'i Kristy izay ataon'i Kristy no ataonao koa zany ary anao asa mihoatra lavitra noho izary ozy izy zareo ozy izy ny tenin'Andriamanitra izay ny tenen'i Jesosy tamintsika fa raha ohatra ianao ka hoe kristiana mbola andeha ho any amin'izany ihany dia
tsy kristianina ianao zany tsy fafantatra zao fa vovon'ny Kristy Pasika ho antsika zay ny antony fankalazana ny Pasika dia mandehana ny am-piangonana omeo voninahitra Andriamanitra tsarovy zany alehibehan'ny namonjenanao zany raha ohatra koa ianao ka mbola tsy nandray an' Jesosy dia makanisa ny am-piangonana misy fitoam-bavaka karazany be dia be amin'izao fotoana izao mandehana ny amin'ireny dia ho fantatrao hoe aika za misy vidiny misy niainy hamonjy anahy ho fantatrao ny karazana famonjen'i Jesosy dia tena ozy izy ianao hoe zakay ny zavatra tokony ataoko mandray an' Jesosy dia mandeha ny am-piangonana dia tena makatsiro sy mahatsiaro an'ilay zavatra famonjena nataon'i Jesosy ho anahy dia mino fa nandray zavatra lehibe ianao tao anatin'izay mirary fetin'ny Pasika tena ho feno fifaliana ho feno fanatrehan'Andriamanitra tena ho feno fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ihany koa ho anao ho any ankohonanao dia manasa anao zaro amin'ireo manodidina anao tsy fandarany ity fa mino fa betsaka an'ireo iova amin'ny fisainany miova amin'ny fanavaozana ny saina da iny Jesosy